dia mbola amin'ny fivaliana trano no afahana miaraka amintsika indray a eo anatin'izao fampahirezana foy izao. Da kanefa mahazatra antsika dia andeha hivavaka isika. Misaotranao izay Jehovah'Andriamanitra ray amin'ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay. Mahatsiaro tokoa izay ny vavaka nataon'ny Joba hoe tsy ny soa ihany no raisitsika fa amin'Andriamanitra fa ny rahantsika kanefa teninao dia milaza mba hatonga anay hisaotra no mandrakarivany amin'ny zavatra rehetra neo amin'izay tsara heverinay fa mety amin'ny fiainanay, neo amin'izay zavatra ratsy eritreretinay. Navelanao hitranga ireny rehetrarehetra ireny ary matetika tsy sakanay fa fitiavana avokoa no sehoany ny toe-javatra rehetra ety an'izao tontolo izao ity, satria raha ny toe-javatra mitranga manahirana amin'izao vanim-potoana izao ho an'ny olona izay tafaray aminao dia mahatsapa fa miainao amin'ny vanim-potoana farany ary tsy tianao ny hifikiranay amin'izao fiainana mandalo tsy maharitra izao, fa ny hatonga anay hifikitra tanteraka aminao ary eritreritra ny fiainam-panahinay dia ilay fiainana mandrakizay izay fomaninao man'izay tianao. Misaotranao izay satria ny toe-javatra manahirana rehetra mitranga dia mampianatra anay hifikitra aminao sy hiomana mandrakariva ary ny fisiany reny rehetrarehetra ireny mahatonga anay tsy ho tafandronandry fa manantena no amin'izay navalinao. Anatin'izao fotoana foy izay fampahirezana izao dia atao fitsapana isam-batan'olona fa misy ianao manatrika ny tsiraray ianao ary mbola mitsinjo ny olona izay niforonao ianao. Dia mitenenandray Jehovah araka ny fombanao ary matoky sy mino fa nyfanahinao masina dia hanokatra hatrany ny masom-panahiny vahoakanao mba hahafantarany ny zavatra tianao ampitaina aminy. Ny anaranao Jesosy, amen. Dia mbola faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy manonana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Lasa izay ny lozana nanotanina tao ny rivo-doza Batsiray izay nampihorokoditra izay nandalo teto Madagasikara ary namela takaitra mavesatra, kanefa tao aorianan'izay dia mbola nisy rivo-doza namely ihany. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra tsika satria raha ny tokony ho izy, raha ny fiodinany zanak'olombelona dia tokony efa ho ringantsika rehetra, kanefa dia mahagaga ny fitsorany sandron'Andriamanitra ny amin'ny fiarovany antsika tao anatin'izay rehetrarehetra izay, na dia teo ary ny fieritreretana fa mela takaitra mavesatra ho antsika teto amin'ny firenena ny rivo-doza farany teo, dia azo lazaina fa nisy tanin'Andriamanitra mitsotra tsy arak'izay noeritreretina hitranga fa namindra fon'Andriamanitra. Izany rehetrarehetra izany tsy atao zava-mahagaga ho antsika izay miaraka amin'Andriamanitra ary izany indrindra no antony fampahirezana mba hatonga antsika hitodika amin'Andriamanitra. Ary raha ny zavatra farany resahantsika teto hoe eo amin'ny fitantanana ny firenena no tena mpitarika, tena mitsinjo ny vahoaka dia mieritreritra mandrakariva izay asoa ary mitady ny vahaolana rehetra mba hisiny ny fiadanana sy ny fahasambarana ho amin'ny vahoaka izay entiny. Ka raha antsika izay olombelona madinika ny fironon'Andriamanitra raha mahalala ny asoa manodidina antsika tsy mainka ave fa Andriamanitra tsy hita maso izay tompo marika tamin'ny famoronana an'izao rehetrarehetra izao, dia eritreritra ve tsika hoe manoloana ny toe-javatra mitranga rehetrarehetra dia tsy teo Andriamanitra, tsy afaka hiditra an-tsehatra ve izy na mpitsahatra n'ireny toe-javatra nanjoa
ary tsy eto amin'ny firenentsika ihany fa manerina zao tontolo zao ireny eo izy kanefa tsy efa miala ka zavatra tsy maintsy mitrango reny ary tsy hoe mamely tapoka Andriamanitra fa rehefa miondrika eo anatin'ny baiboly de marina mandrakariva ny teny soratra masina hoe Andriamanitra tsy manao na inona na inona raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony ary zany indrindra no nampahafantarana antsika efa hatrany amin'ny taona lasa nanomboka niditra tamin'ity taona 2024 ity araka ny soratra masina fa tsy eritreritra ny zanak'olombelona na fahaizan'izy fa taona faran'izay mafy andalovan'izao tontolo zao ny taona 2024 ary maramarina ny teniny Andriamanitra ary zay ny mahatonga n'izao toe-javatra mitranga zay tsy mahataitra raha ho an'ny olona mifikitra amin'Andriamanitra fa ho an'ny olona zay tsy mandinika ny soratra masina de hanometsiny an'Andriamanitra raha misy tokoa Andriamanitra maninona navelany andalo toe-javatra sarotra tahaka an'izao ny zavatra akaiky indrindra manoloana ny loza sy ny zava-manahirana sy ny toe-javatra ratsy efa nambarany soratra masina angefa any amparany de andre ady sy filazana ady isy arety mandringana isy loza orohoro-tany mafy mangatsika ny fankatiavany maro no tsy fankatoavan-dalàna zany rehetrarehetra zany efa nambaran'Andriamanitra ary zany natao mitranga de araka ny tenin'i Jesosy hoe rehefa hitanareo fa mitranga zany rehetra zany ozy de efa akaiky mby eo ambaravarana efa manakaiky ny fandravana nyty zao tontolo zao ty betsaka nefa ny olona manantena mbola haritra ho velona mandrak'izay eto tsy mieritreritra ny fiainany mandrak'izay ary mitady ny vahaolana mba hisy ny fiadanany eto fa Andriamanitra nefa mampahafantatra fa mandalo foana zao rehetrarehetra ao ary isy ny fanavaozana ataon'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana voatendriny andravana ty zao tontolo zao ty ringana daholo ny zavatra hita tsika amin'izao vanim-potoana zao zay rehetra mety ho fahefana voninahitra laza tsy miteny intsony fa rehefa ho avy ny fitsanganana ny maty de mizara roa ny zanak'olombelona zay nanao ny tsara ozy Jesosy Kristy de hitsangana ho an'ny fiainana mandrak'izay fa zay nanao ny ratsy kosa de hitsangana ho any amin'ny fahaverezana mandrak'izay toerana roa no izy ary am'izay vanim-potoan'izay de tsisy fahafatesana intsony fa miandro ny vokany misy ambatan'olona tsiraray avy ary zay le atao hoe fitsarana ary ny fitsarana de isika zay velona am'izao andro ankehitriny zao no manaritra zay fiefarahan'ny diatsika ary zay no anaovana antso manoloana reny toe-javatra reny fa lakilosy fanairan'Andriamanitra zany fitiavan'Andriamanitra mba tsy hatonga ny olona anjeniny andro lava fa tonga ny olona kosa ho tonga mifanoloran-tena tanteraka ka hiverina ao amin'Andriamanitra zay tompo ny vahaolana rehetra ary amin'ny vanim-potoana mampitombo ny finoany olona ao anatiny de tsisy zavatra ataony mampanahy intsony na loza taka ninona ary ianjady eto amin'ity zao tontolo zao ty fa manantena fiainana mandrak'izay izy sambatra miaraka amin'Andriamanitra zavatra hitatsika taona sarotra ty taona 2024 ity ary vaovao farany zay mampitaitaina n'ity zao tontolo zao ty de ny adiny Russie sy Ukraine isy fetraikany eo am'izao tontolo zao io ady io ary mahanahy ny zanak'olombelona rehetra hoe zay ny 3e guerre mondiale izy mbo tsika ny tsy mahafantatra ny tantara indrindra tsika zoka alala ny fisian'ny 1e guerre mondiale ny 2e guerre mondiale ary nisy araraka ny fanadihadiny manam-pahaizana tamin'izany vanim-potoan'izany fa raha mipoka ny 3e guerre mondiale de zay fataperan'ity zao tontolo zao ty satria mivoatra be ny teknôlôjia am'izao vanim-potoana zao ary aizany fivoarany tsy amin'ny lafiny zavatra tsara fa any am'lay famoronana fitaovam-piadiana hoenty mandringana
fampiseho-kery kanefa de zao samy hitati ny vokany eo anatrehan' zany rehetrarehetra zany fa maninona no am'ty taona roa ambiroapolo sy roa arivo ity no hitrangany zany zavatra zany izay le resahantsika hoe tsy manafina nainona n'Andriamanitra fa manambara ny heviny ampaminampanokony ary milaza de miloha izy mba hahafahan'ny olona mandinika tsara marina ve zay voalaza satsia ka tonga ny olona isaintsaina hoe hay misy Andriamanitra zay tompo marika ny amin'ny fitantanana n'ity zao tontolo zao ty mahafantatra ny zavatra mitranga rehetra de ampahafantariny de miloha tsy etraketraka ataon'Andriamanitra fa Andriamanitra te ampahafantatra fa misy izy kanefa na de eo ary zay zavatsarotra zay de nitaonany olona hiverina amin'ny Andriamanitra ary zay ny bohiriny le teny fikasana zay nomenatsika na de eo ary zay loza tsy ampoziny zay de matsikaritra tsika fa nyresaka angatsika tsy ny aretina Covid ihany tsy ny resaka rivodoza ihany any ivelany ihany tondradrano ny orohorotany ny firehetan-javatra tsy ampozina ary zao atrehantsika zao de ady eo amin'ny zanak'olombelona sy ny zanak'olombelona zay atao ahoana hiteraka famotehana me mitombo le loza fa zany ny vaovao rehantsika fa mbola be de be ny loza zay atrehantsika milohany fataperan'ity zao tontolo zao ty zay tsy ampozina ho an'ny olona tsy miaraka amin'Andriamanitra kanefa na miaraka amin'Andriamanitra reny moa de fantatrao ihany ko fa tsy maintsy misy ny loza fa tsy atao mahataitra zany fa inona ny fomba tsara indrindra ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra ary tsy manantena fiadanany ity am'ty zao tontolo zao ty fa araka ny tenin' Jesosy hoe raha vo miandoza ny zavatra zany de andrandrao lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo ary zay mahatonga ny teny fikasana zay nomenantsika hoe na de eo ary zay toe-javatra sarotra zay mbola misy nefa ny fiarovan'Andriamanitra fampisehoan'ny fitiavana ho an'ny olona tena miverina aminy ary fantatr'Andriamanitra ny fahakeviana eo amin'ny zanak'olombelona ary ao anatin'izay fahakeviana sy fisavotahany zay no atongavan'ny teny fikasana mba tsy atonga ny olona hikorotatsaina fa tonga ny olona hanana fanantenana de mamerina mandrakarivotsika ny Deutéronome atoko raika amby telopolo ny andiny fahenina raha mitrangy zany zavatra rehetrarehetra zany de o zany lazay ny tenin'i Jehova hoe mahereza sy matanjaka za matahotra namana azy fa Jehova Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao tsy andao anao na foy anao izy tena eo Andriamanitra miaraka amintsika mandrakariva Andriamanitra ary tsy isika no amaritra ohatran'izao Andriamanitra no tokony hita ina ao anay fa mangina fotsintsika fa veloha Andriamanitra no hiasa tanteraka satria efa nampahafantariny de mimeloha fa tsy maintsy mitranga de zany zavatra rehetrarehetra zany ny tena hifotorany fampaherezana de ty taona roa amby roapolo sy roa arivo ity zay taona sarotra ary nazavaintsika teto mety betsaka ny olona no tsy mino fa mifamatotra tamin'ny andro ny tombohan'ny taona ny tantaran'ity zao tontolo zao ty zay 1er janvier 2022 naninona no nanomboka tamin'ny andro asabotsy ary zay le andro asabotsy zay no tsy maintsy azavaintsika ka nahodina vitsika nahodika vanana de io ny zavatra mitrangy eo satria misy zavatra tian'Andriamanitra ampahafantarina zao tsika eto amin'ny firenena fotsiny fa ho an'ity zao tontolo zao ty mihitsy hoe tena maninona no andro asabotsy no isin'ireo trangan-javatra manerina n'izao tontolo zao zay manahirana loza mitatao mamely mihitsy azy zay mitondra fandringanana misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay rehetrarehetra zay ary zay no nahatonga atsika tamin'ny farany nyresaka ny amin'ny tantara ny famoronana tsy araka le lazaintsika hoe reo de misy mieritreritra hoe zavatra fampianarina ho an'ny ankizy kely zany mianaran'ny ankizy kely zany raha nyresaka famoronana no ny taniny ho an'ny mpianatra sekolelady
na ny mpianatra sekoly sabata de fantany tsara mihitsy hoe inona ny volon'andriamanitra tamin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fafito de fantany zany fa ao atsika efa matotra ara-pana fantatritsika ave ny zavatra miafina ambadik'izay tantarany famborona an'izay ary zay no natoka atsika miandrika mandrakariva ao anatin'ny soratra masina miverina hatrany amin'ny genesisy ohatrany matsiaro ny afatra nampitain'i jesosy amin'ny fiangonana tao efesosy eny amin'ny bokin'ny apokalipsy e tena miverena amin'ny fitiavana voalohany zany hoe ivereno mijereva ny maizy an'andriamanitra de efa nanomboka na mijerevantsika fa misy lamina matipaky teo anatrehan'ny famoronan'andriamanitra ny ty zao tontolo zao ity ary misy firindrany mahagaga ny zavatra nataon'andriamanitra ary ny zavatra hitatsika treto defa hitatsika ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahenina fotoana anankiray zay namoronan'andriamanitra ny zanak'olombelona farany tamin'ny andro fahenina misy antony avokoa reny rehetrarehetra reny tsisy zavatra mifamadika misy zavatra tian'andriamanitra ho takatra ny zanak'olombelona rehetra hoe ny zavatra ataon'andriamanitra nke de tsy zavatra nataotao foana e zavatra matipaika zavatra misy firindrany mafinaritra miteraka fiedanana sy fahasambarana ary araky ny teny zay mivakitsika tamin'ny farany rehefa namorona ny zanak'olombelona izy eny amin'ny genesisy toko voalohany ny andininy fa 7 ary andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'andriamanitra ozy ny namoronany azy a lasy vavy no namoronany azy tsy nataony mitovy tamin'ny zavaboary zay ny foronony a fa nataony no araky ny endrik'andriamanitra ozy lasy vavy no namoronany azy zany hoe tsy le fomba ivelany ny tian'andriamanitra ampitaina anatin'izay genesisy toko voalohany andiny fa 7 zay fa toetra hoe créé à son image zany hoe manahaka ny toetra amin'andriamanitra tahakany hoe misy toetra tian'andriamanitra olovany tavanak'olombelona rehetra da izay toetra zay manao zavatra ka misy lamina matipaika tsy mifamadibadika fa misy antony avokoa ny zavatra nataon'andriamanitra de fa hitatsika fa tsy hoe ambany indrindra ny zanak'olombelona fa izy no vonona farany fa efa vonona teo daolon'ny zavatra rehetra sarahana ny maizina sy ny mazava sarahana ny rano tambon'ny abakabaka sy ny tambaniny abakabaka ary de dia amin'ny tany de nangonon'andriamanitra tamin'ny toerana ray ny rano ary tamin'ny toerana ray ny natao miseho ny tany maina rehefa avy eo nampanirin'andriamanitra ny anana sy ny voankazo manitsambo rehetra nanao ny fanazavana eny amin'ny lanitra izy mba famantarana ny andro sy ny fotoana de ny masoandro ny volana ary ny kitana namorona ny voromanidina izy tao arinan'izay sy ny biby vaveny tena an-dranomasina zay mihetsiketsika ary tao arinan'izay tamin'ny andro fahenina de namorona ny biby mandady sy mikisaka samy araky ny karazany avy ary ny biby fiompy rehetra andriamanitra ary ny farany de namorona ny zanak'olombelona rehetra izy zany hoe tsisy zavatra hafa ny foron'andriamanitra tao orina ny zanak'olombelona fefa teo daholo reo zavatra rehetrarehetra zao ary misy lamina matipaika firendrany mahagaga eo anatrehan'izay tsy mety mifamadika mihitsy ary na inona ataotsika indrindra hoatsika manam-pahaizana mandinika an'izany rehetrarehetra zany de misy lojika tsara petrapetraka ny zavatra nataon'andriamanitra misy firindrany tsy hitakarina ary zay zavatra ihany keo ny tian'andriamanitra mba ho toetra atsika ary mba ho tafalatsaka ao anatsika koa zay fotom-pisainan'izay mba fahatsika mamantatra izamariny eo andriamanitra eo ary ny zavatra tsikaritra sika nefa teo anatrehan'ny zavatra nataon'andriamanitra de tsy nataotaony foana fa tena andinika isan'andro san'andro izy isaky ny navita zavatra
nandinika riendro tsara indrindra zany ary ny ary amin'ny genesis toko voalohany rehefa niforonona ny zanak'olombelona ny andiny faraika amin'ny telopolo de hitan'andriamanitra zay rehetra nataony ozy arindro tsara indrindra zany de nisy ariva nisy maraina andro fahenizay rehefa niforonona ny zanak'olombelona rehetra reto de tiatsika tsindriny fa raha mitondra n'izao fampianarana zao de tsy misy zavatra foronona hoe tena fotokevitra mampiavaka fiangonana fa zay zavatra voalaza ao anatin'ny baiboly no averina mba ho rehintsika sy mba hahatonga atsika hatakatra fa ny olona miaraka amin'andriamanitra de manaiky ny famarinany tenin'andriamanitra mandrakariva rehefa ny foronona iadama tsy hoe iadama rery fa mitoy izy aty amin'ny toko faharoa rehefa ny foronona iadama de ny andininy toko faharoa ny andininy fafito no raisitsika misy zavatra be deabe nataon'andriamanitra ary vovitanina mironana ny Jehovah-Andriamanitra ny olona ozy ary ny fofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony de tonga olombelona izy ary Jehovah-Andriamanitra nanao sa tao Edena tany antsinanana ka napetrany tao raha lehilahy zay ny foronona ozy ary nampaniriany Jehovah-Andriamanitra teo amin'ny tany ny azo rehetra zay mateiza sady tsara ho fihinana ary ny azo naina teo vononsa sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary eo no hanomboka tsika amantatra inona zavatra mitranga amin'ny andro fafito zay fantatry ny olona rehetra mampiasa baiboly fa io andro fafito io de le andro sabotsy fa filazan'ny baiboly azy de hoe andro fafito fa ny zavatra miavaka hitatsika eto de misy zavatra anankaroa misy ny saedena fa atao amin'io saedena io de misy ny azo mateza rehetra zay tsara ho fihinana fa teo vononsa kosa mahadiso hevitra ny olona de mieritreritra fa azonaina ihany ny teo azo anankaroa ny teo vonon'io saedena io de misy ny hazonaina ozy araky ny eo amin'ny andininy fasivy toko faharoa ny andininy fasivy tapany farany ary ny azonaina teo vononsa sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy misy azo anankaroa reo tsy mipetrapetra-pona teo reo zavatra reo fa misy antony manokana zay mamaritra ny fiainany zanak'olombelona ety am'te zao tontolo zao ty ary de ho jerevatsika ny zava-panatian'andriamanitra ampitaina ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa mamaritra koa toe-javatra mitranga am'izao vanim-potoana zao io saedena misy ny azonaina sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay napetraka teo vonsa fa misy zavatra nandrasan'andriamanitra tamin'ny zanak'olombelona de raisitsika ny toko faharoa ny toko faharoa de ny andininy fadimy ambifolo toko faharoa ny andininy fadimy ambifolo de tohizatsika hatrany amin'ny andininy fadimy ambiroapolo sady mitondra ny fanazavana ihany tsika ary ty zavatra ho azavaitsika ty de mbola fanohizana ny zavatra nataon'andriamanitra ihany tam'le andro fahenina ire amin'ny toko voalohany tsy hoe niforonona ny zanak'olombelona de nitsahatra hatreo fa ny fanazavana ny fomba namoronon'andriamanitra ny zanak'olombelona de ny sahirana mihitsy andriamanitra satria namolavola tany izy ny fofony ny fofinaina mahavelona de tonga olombelona izy ary natao ny afaka tanteraka ny zanak'olombelona rehetra tamin'io vanim-potoana io ary ny olombelona voalohany zay ny foronon'andriamanitra de adama kanefa andriamanitra tsy pitsahatra mihitsy izy raha mbola misy zavatra tsy ampy na de tsara indrindra raha ny zavatra nataony de jerevantsika ny andiny fadimy ambifolo ary Jehovah-Andriamanitra ozy nitondra ny raha lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saedena hiasa sy hitandrina azy zay ny zavatra nataon'andriamanitra voalohany rehefa ny foronon'andriamanitra izy tamin'ny andro fahenina tsy mbola miditra amin'ny andro fafitotsika fa tsy maintsy fantaritsika aloha zay rehetrarehetra zay mba afahantsika mijery ny zava-miafina ao anatin'izay le andro fafito zay na ny andro asabotsy zay ny andohany ty taony ty de namponina azy tao amin'ny saedena izy mba hiasa ozy sy hitandrina azy de inona ny zavatra mitranga ary Jehovah-Andriamanitra ozy nandidy andraha lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetrareto am'sa ozy de azonao hinanana ihany ary ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de azo hinanana fa miandro zay hinanana ho azy
de ho fato tokoa ianao zany hoe rehefa miforony ny adama de nisy lalàna napetrak'andriamanitra ary zay ny tokony ho tsapatsika hoe tsikary am'izao vanim-potoana zao miorakoraka vetsy aveloha hoe tena fanjakana tandalàna ka raha sika zanak'olombelona raha mametraka lalàna mba hivelomana fanjakan'andriamanitra koa misy lalàna tsy maintsy arahana la nahary tongotra aman-tanàna atsika ary miorona ao anatin'ireo didy napetrak'andriamanitra reo mizara roa mazava tsara hitatsika o misay edena teo ny azo fihinana rehetra fa saingy teo vony sa misy an'ilay azonaina sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de nefa ny didin'andriamanitra mizara roa mazava tsara ao anatin'ity genesis toko faharoa nampitaina tamin'ny adama izy hoe ary jehovah andriamanitra nandidy andraha lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo am'sa de azonao hinanana ihany zany hoe teo amin'io azo zay ny fonin'andriamanitra io satria tao am'sa edena no namponenana azy azo hoanina daholo ny azo rehetra azonao hinanana avokoa zay le didy voalohany fa ny didy faharoa fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy a de azy hinananao fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho fato tokoa ianao mbola tsy nisy ny fahafatesana tam'izany fa io no lalàna mitranga ao amin'ny andro fahenina nomena azy zay fa hanomboka iaina am'izay izy ary rovina izy no hanomboka iaina rehefa hiditra ao amin'ny andro fafito fa misy zavatra azony atao ary misy zavatra tsy azony tanterahana ny zavatra azony atao de azo hoanina daholy ny voan'ny azo rehetra eo am'sa zay fihinana fa ny voan'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy kosa de tsy azo hoanina fa inona ny vokany miteraka fahafatesana ary zay ny namponenana azy tao am'sa edena kanefa tsy nijanona treo hany fa rehefa nomena any adama zay didy sy lalàna zay ny andiny fahavalo-ambifolo de zao voasoratra jehovah andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy anaovako fady zahaza ho azy izy andriamanitra tsy manao zavatra tonga lafatra zany zay zavatra nataony de tsara avokoa tsara maizina sy ny mazava tsara ny ranomasina sy ny tany mainy tsara ny azo fihinam-bo sy ny anana famboly tsara tsisy zavatra zay nataon'andriamanitra ka tsara tsara i adama tena ao am'le namitiavan'andriamanitra azy fa saingy andriamanitra no mahafantatra ny zavatra tokony hitondra fiadanana ho an'ny zanak'olombelona de zao raha apetraka rery izy zay tsy tsara fa tsy midika zany hoe ratsy adama raha izy rery tsy tsara de andriamanitra mihitsy no milaza andeha anaovako vady sahaza ho azy izy vady sahaza ho azy zany hoe hotoloran'andriamanitra vady antonona azy mba ahatanteraka ny fahasambarana zay nananany io andriamanitra io mbola ao amin'ny andro fahenina ihany voatery tsy maintsy milona ao anatin'izay tsika mba hatakaratsika ny zavatra hitranga rehefa avy eo rehefa hiditra eo am'ilay andro fafito zay manamarika ny tantaranyity zao tontolo zao ty sy ny zavatra tian'andriamanitra ampitaina ho an'ity zao tontolo zao ity satria hitatsika amin'ny famarinany soratra masina hoe andriamanitra mamerina ny olona am'laoniny misy ny zavatra fihinany mitondra fiainana misy ny zavatra hoan'ny olona zay hitondra fahafatesana misy zavatra anankaroa zany misy fiainana sy fahafatesana apetrak'andriamanitra ary zay no mahatonga atsika miresaka hoe na de raha ty taona 2022 ty zay nanomboka tamin'ny andro asabotsy hamaritra ty taona ray manontolo ity de tahaka ny misy fiainanao zay mahatonga ny teny fikasana mahereza sy matanja za matahotra namana azy fa jehovah andriamanitra ao no miara-mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy zay ny amin'ny lafiny anankiray fa tsy afa-bela kosa nefa ny am'le resaka loza eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay zay marika ny fitiavan'andriamanitra satria lakilosy nataon'andriamanitra anairana ampisehon'andriamanitra ny io le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay hojerevatsika somary lalindalina de inona ny zavatra mitranga andeha anaovako vady sahaza ho azy izy satria tsy tsara ozy raha irery raha lehilahy de ny andiny fahasivy ambifolo no mampiseho ny tantara
ka hatramin'ny andiny fa 5 tsy maintsy resahantsika zay rehetrarehetra zay mba hafahantsika satria tsofoko am'la andro fafito isika ary ao anatin'io andro fafito io de araky ny resahako tamintsika hoe tsy mitondra ny hevitry ny tenako tsy mitondra fanazava-mpiangonana fa manazava kosa ny soratra masina zay zavatra voalaza ao anatin'ny baiboly enam-pelatanatsika tsiraray avy ary eketsika fa mariny io tenin'ny baiboly io zay no etiko hazavaina eto ary Andriamanitra raha mampianatra ny olona de tsy nataony hoe tena hanana lalàna samy hafa ny zanak'olombelona rehetrarehetra fa mifototra ao anatin'ny baiboly zay te hiverina amin'Andriamanitra ary tokony anaiky ny famarinana ny teniny mandrakariva ary 9 tany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny biby rehetra sy ny voromanidina rehetra ozy de nentiny tany amin'ny raha lehilahy ireny ahitany zay anononany azy avy ary zay rehetra nanonona ny raha lehilahy ny zava-mananaina rehetra de zany no anarany de nomenandray raha lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba ny biby rehetra nefa tsy hita zay vady zahaza ho andraha lehilahy navelan'Andriamanitra isafidy mihitsy Adama izy tsy miteniteny io mitediavy ianao vady eo anatrehan'ireo fa ny fampatsiaovan'Andriamanitra nefa de zao mahavariana tany ozy namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny biby rehetra kanefa ery amin'ny 5 koa vovotany ko no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona amin'ny lafiny anankiray de na ny fomba namoronana na ny biby sy ny fomba namoronana ny olona de samy tany avokoa mba tonga sainan'ny olona hieritreritra tanteraka ny tenany baingatana mandehandeha fa mampiavaka ny zanak'olombelona ny fofonina fofonaina mahavelona ary nanana ny saina mahaolona fa nanaja kosa izy nefa ny zanak'olombelona rehetra nyentiny teo daholy ny biby rehetra de saingy tsy hita ozy zay vady sahaza andraha lehilahy tsy nisy tamindreo ary Andriamanitra ny mahafantatra zay mahasoa zay tokony hitondra fiadanana ho an'ny Adama tamin'izay vanimpotoana zay de inona ny nataon'i Jehovah mbola andro fahenina ihany eo ny 9 ary Jehovah Andriamanitra ozy nasondry tory andraha lehilahy ka de natory izy de naka ny taola tehezany anankiray izy ka nanakombo nofo solony ary ny taola tehezana zay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy de nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny raha lehilahy ary ro raha lehilahy ankehitriny de taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity ty de atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy ary noho izany de lehilahy ozy de andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary de ho nofo ray ihany ireo ary nitanjaka izy mivady ozy a de raha lehilahy sy mivadiny nefa tsy nalala enatra izy misy antony daholo zany rehetrarehetra zany ny olombelona ny fironin'Andriamanitra voalohany miboridana tanteraka milaza toetra daholo zany toetra daholo zay fakafaka itsika tsara zay toejavatra zay ary rehefa noforonina ny zanak'olombelona teo i Adama sy Eva zay natonga le toko voalohany 9:30 hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony arindro tsara indrindra izany de nisy hariva nisy maraina ozy sika hoe andro fahenina satria tamin'ny andro fafito tsy namorona tsony Andriamanitra fa nitsahatra tamin'ny andro fahenina ny asa famoronana rehetra noforoniny Adama nasondry tory any Adama izy tsy midika akory zany hoe Andriamanitra ve de mitaiza olona ka amin'ny atoandro be nanahary de tena nomena torimaso i Adama fa tao anatin'ny andro fahenina ary zay le surprise ataon'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona zay fomba nataon'Andriamanitra tamin'ny nangalany ny taola tehezan'ny Adama aloha rehefa sondritony izy zany hoe nidikany zany rehefa akainy efa hiditra ho alina ny andro de tao anatin'izay nametrahan'Andriamanitra surprise nanamboatra vehivavy avy amin'ny taola tehezany mba hanamarina n'Andriamanitra n'le teny hoe ho nofo ray ihany izy roa de namorona ny Eva Andriamanitra ary rehefa ny fo am'izay i Adama ny andro fafito de ny zavatra mitranga gaga izy nahita n'le vehivavy ary raha vo hita ny raha vehivavy de tonga de resy lahatra tanteraka izy ary de nyteny ankehitriny ozy de taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny
nofoka ity de ty de atao hoe vehivavy satria le lanina nalana azy tonga de resy lahatra tanteraka tany tena tia ho izy ary ny zavatra manaitra nefa ao anatiny de zao tsy nisy karazam-behivavy be dehibe napetrak'andriamanitra teo anatrehany i Adama fa zao vehivavy tokana tsy nisy safidy ny raisiny kanefa tsy niterehina akory nefa i Adama teo anatrehan'izay hoe tsy maintsy vadima ho fa tonga izy de tia tonga de natsapa tena fiadanana fahasambarana tena zavatra tsy nampoziny tsy fahitany hatramin'izay vady antonona azy tonga de nyraisiny eo amin'ny fitaizahana de ho hitatsika moa misehatra maha kristianina zany rehetrarehetra zany fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra zay le andro enina ary nanomboka natsidikitsika hoe hovinany nanomboka ny aina izy nomena azy ny lalàna de ry am'izay hitatsika ny andininy fa enina amby folo sy fafito amby folo hoe ny azo rehetra eo sady azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de tsy aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao zany hoe anomboka izy anatanteraka ampiasa zay lalàna zay amin'ny andro fafito izy mivady de ho hitatsika moa zavatra hitranga amin'ny andro fafito zay resahantsika hoe misy lamina matipaika misy zavatra tsy miova misy zavatra mirindra tanteraka eo amin'ny zavatra nataon'andriamanitra ary tsy mifamadika mihitsy tsy hoe andriamanitra hoe tamin'ny andro fahenina izy nanao ny zanak'olombelona rehetra de tamin'ny andro faharoa nanao ny andro fafito de tamin'ny andro voalohany nanao mazava sy anina fa nisy lamina matipaika tanteraka misy antony avokoa zay rehetrarehetra zay mba hoarahany olona mba tsy afahan'ny olona manovanova zavatra zay napetrak'andriamanitra eo i Adama sy Eva ary tena niaina tao anatin'ny fahasambarana tanteraka nitanjaka izy mivady ozy de raha lehilahy sy mivady nefa tsy nalala enatra izy niditra tao amin'ny andro fafito izy manomboka ampiatra am'izay manomboka iaina ary eo mipoirany zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao ao amin'ny andro fafito misy zavatra takian'andriamanitra ho arahan'ny olona zay tondra fiainana amin'ny lafiny anankiray kanefa raha tsy mitandrina ny olona mitondra fahafatesana ho azy de eo mahatonga atsika miresaka zay hazava amitsika lalindalina kokoa amin'ny manaraka tsy gakotsika raha miseo zao loza tsy tambo isainy zao satria misy safidy ny fahafatesana ny olona fa tsy gaga koa tsika raha misy ny fiarovan'andriamanitra satria ny teny fiviasana Deutéronomia 31 6 mahereza sy matanja aza matahotra namana azy loza io Jehovah-Andriamanitra miara-mandeha aminao tsy andahoanao na foianao izy misy zavatra anankarozany ao anatin'ny taona 2022 fa ho an'ny olona miverina amin'andriamanitra avy aloha hitranga zay hitranga fa za matahotra ozy namana azy de ho hitatsika moa nytoy any lesona fa tsy afaka tsika niditra tamin'ny andro fafito fa vitatsika zay ny andro enina de inona ny zavatra mitranga ao amin'ny andro fafito amin'ny manaraka hidiratsika zay ary tsy tokony adinotsika misy zavatra tian'andriamanitra ho saintsaintsika sy ho saintsainy zao tontolo zao ty taona 2022 ty voninahitra ao an'andriamanitra rery any ivavakitsika misaotranao Jehovah-Andriamanitra reny amin'ny teninao ndray zay tonga aminay de nefa mahazatra hatram'izay kanefa tsy takatra iny zava-miafina tianao ampitaina tao anatin'ny reny rehetrarehetra reny fa noraisinay taka ny tantara fotsiny misaotranao satria ankehitriny de tsy manafina ianao manambarany marina ianao ary indrindraindrindra ny voalohany hitenenanao de ho an'ny kristianina rehetra mandeha anjambany ka metehitra am'izay saipatany mifandiniana ny teninao fa tsy tena mifototra amin'ny zava-banana zay tianao ampitay misaotranao nefa fa tsy manafina ny zavatra rehetra ianao ary zany rehetrarehetra zany mba tonga fiainana manay de soka fiatranao maso ny mpamponao mba hitany tompo zava-mahagaga eo mifanarahana ny lalanao ary mba tsy hanoherany be fahatany ny famarinany teninao ka hitondra fandringanana tampoka ho azy atoko sy mino izay fa zao teny zay rena izao de teny
hitondra fiarovana ho an'ny olona tena miverina tanteraka aminao, dia azavela isalasala ny olonao na angataka andro tompo fa my fotoana izay afantarany marina, dia mba hiverina amin'ny fitiavana voalohany ary anaiky anao tompo sy ho mpamonjy azy amin'ny zavatra rehetra. Nataoko fa mitoejavatra misy rehetra ninonenina vavaka sandratray tsy maefa nahinana iny izay tompo ao dia nao milaza ilazao ny zanak'Israely anginy mba Jehovah niado azy manoloana ny toejavatra mitranga tao, dia matoky izay fianao niady. Misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Navelona antsika amin'ny anaran'i Jesosy, manana fahasoavana sy vedana ny tompo amintsika.